mampinoana ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha ry havana hiaraka hivavaka isika. Isan'andro Tompo ary isa maraina tahaka an'izao dia misaotra anao izahay satria mandray an-tanana ny fiainanay ianao ary voalohany amin'izany dia ny teninao izay famelomelomana ho an'ny nofinay rehetra. Tompo, misaotra anao ny amin'izany dia tahio mandrakariva ary ny fiainanay tsirairay avy ary hipetraka eo am-pelantananao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny nofinay nazaraina isa maraina tahaka an'izao ry havana dia faniriana sy fikasana mety eo anatrehan'ny Tompo amam-bavaka mihitsy mba hampitombo ny finoantsika sy ny fanantenana amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Zanany, satria indraindray tokoa rehefa tojo olana isika eo amin'ny fiainana andavanandro dia indraindray tokoa manontany tena hoe aiza ary ity Andriamanitra ity, aiza ary ity Jesosy ity, toa tsy mbola mamaly vavaka foana, toa mbola tahaka izao sy tahaka izao foana. Dia izay no mahatonga antsika ry havako mifampizara soratra masina tenin'Andriamanitra tahaka an'izao mba hifampahirezana. Hoy ary ny Tompo amintsika anio, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Ari Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahitsy izy. Amen. Deuteronomia 2:telopolo:9-4. Eto ry havana ny soratra masina dia milaza an'Andriamanitra ho toy ny vatolampy satria nahoana? Satria hita fa ny vatolampy dia tsy miova mihitsy, mitoetra eo mandrakariva, tsy miova endrika, tsy miova toerana, fa dia mitoetra eo mandrakariva. Dia izay izany no anoharana n'Andriamanitra eto. Inona ny dikan'izany? Azo anorenana ny finoana izy, azo anorenana ny fanantenana, ary indrindra hitokiana fa tsy miova amin'ny teneniny ny Andriamanitra ary tsy miova amin'ny ataony izy. Ny vatolampy koa dia matanjaka ry havana, ary izany no anehoana fa matanjaka sy mahery ity Andriamanitra ivavahantsika ity, mihoatra noho ny Andriamanitra hafa rehetra. Ary izany ny amin'i Jesosy Kristy na dia ny fahafatesana aza dia resina. Vatolampy ihany koa izy eto satria tsy mihontsona amin'ny zavatra misy samihafa, na inona kotroka na varatra na inona dia tonga amin'ilay fitenintsika hoe vatolampy azo andihizana izy. Ny dikan'izany koa ry havana dia izao: n'inona miseho amin'ny fiainantsika, n'inona mandalo na mety ho mafy na mora dia izao efa nentin'i Jesosy Kristy avokoa ireny, satria Jesosy dia tena Andriamanitra araka ny ahitantsika azy koa ato amin'ny soratra masinanay manontolo. Noho izany dia aoka isika hatoky ary hanantena azy mandrakariva, ary indrindra mametraka amin'ny fiainana aminy iray manontolo. Ry havana, tsy misy kianina fa tsara avokoa ny ataon'Andriamanitra rehetra araka ny hitantsika eto amin'ity soratra masina ity koa. Ary izany koa izany no toko antsika fa na inona mety ho fijerentsika amin'ny fiainana andavanandro, eny mety nandalo ny tsy fahombiazana, mety misy ny zavatra nantenaina nefa tsy azo sy ny sisa, dia izao tsara, nataon'ny Tompo tsara ho antsika ireny, ary mino fa mandalo avokoa, fa ny valim-bavaka sy izay rehetra mahasoso mahatsara antsika dia efa omen'ny Tompo antsika amin'ny fotoana. Noho izany ary dia izy vatolampy maro fiorina dia azo itokiana sy antenaina, ary indrindra hametrahana ny finoana tahaka an'i Jesosy Kristy. Koa dia ingany ry havana, hitombo sy ho mafiorina tahaka n'Andriamanitra sy Jesosy vatolampy koa ny finoantsika. Tsy ho voahozongozo ny fampianarana samihafa, tsy ho voahozongozo ny mety ho fahasarotam-piainana samihafa, tsy ho voahozongozo ny karazam-pivavahana sy ny karazam-piangonana samihafa, fa dia ho mafiorina ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy, ary ao amin'ny fiangonana izay hiandrasantsika amin'ny fiavian'ny Tompo. Ho mafiorina tahaka izany ny finoantsika rehetra, dia tahaka ny vatolampy ihany koa. Amen. Vavaka ary isika dia misaotra anao ary izay Tompo fa feno toky ny fiainanay, manana anao Andriamanitra vatolampy, manana anao Jesosy Kristy vatolampy koa eo amin'ny fiainanay. Voninahitra ho anao. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.